Ijanona Tomasiny izay hatrany isika satria misy resaka mandeha amin'izao fotoan'izao fa mitokona ireo dokera amin'ny seranantsambon'ny Tomasina ka ina hiteraka korotana ny toerana raha nijeriny zava-misy tany an-toerana nefa ny mpanao gazetina Lemana Elize dia nahita fa misy sambo lehibe mitondra entana efa ho iray taona miantsona amin'ny seranantsambon'ny Tomasina ka miasa tsara avokoa ireo dokera ny toerana amin'izao fotoan'izao ho arahantsika ny zava-misy. Miasa ny dokera eto amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Sambo telo mitondra simenitra sy vary mitotaly hatramin'ny 5,7 taona no iandreketan'ny dokera misy 500 isan'andro. Mandritra ny 10 andro hikirakirana ny entana avy ao anatiny. Misy sambo telo lehibe hafa efa tazamaso miandry fotoam-piantsonana eto amin'ny seranany. Ato zao ny opération amin'ny Kemol B manao débarquement na vary 21 498 tonnes. Ny molla zay spécial ny caboteur national manao embarquement d'hiver makany avaratra atsimo manerana ny Madagascar. Ny amke Chéri tato manao débarquement na ciment big bag 38 300 tonnes. Ny amin'ny mol C1 zay mbola endraketan'ny orinasa SMMC manao débarquement na ciment vrac zay iarana amin'ny Olsim 17 500 tonnes. Hatreto dia feno ny SMMC amin'ny asa. Zay zany ny pirofa, ny atsara, ny fomba fiasa, ary matoa niakatra io zavatra io dia nisy mpanjifa na client vaovao zay mahatsikaritra fa tsara ny fomba fiasan'ny SMMC ary azo antoka ny fanafarana entana zay voasokajy ao anatin'ny hoe conventionnel. Ho fanatsarana fomba fiasa izay hatrany, ny fiandohan'ny volana aprily lasa teo no niatra ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana fa hisy orinasa manokana atao hoe unité de gestion de la main d'œuvre na UGMO hitantana sy handrindra ny docker mpisahan'asan'ny orinasa Spat Mictesel ary SMMC eto amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Io no atao hoe déflatage. Misy tetezamita kely mandrapaha ipetrahany UGMO ato amin'ny seranana. Misy tsy mahay mandray resaka zany le sasansasany hoe tsy mazava amin'izay le déflatage, tsy mazava amin'izay le UGMO fa misy vola déflatage karazana droit d'imitation fazahoako anazy avy amin'ny tompony ndraiky za SMMC dia samby nahazo tandrify anazy tsiraikiraiky ny olona jiaby le dokera tato. Zany hoe total beny zany 489 personnes. Efa ao anaty paosin'ny dokera misa 7,700 ny indemnité de déflatage hatramin'ny fiandohan'ny volana aprily. Indemnité mitovy amin'ny total karama 3 volana ho an'ny dokera efa niasa mihoatra ny 5 taona, mitovy amin'ny total karama enim-bolana ho an'ny niasa mihoatra ny 10 taona ary mitovy amin'ny total karama 12 volana ho an'ny dokera niasa mihoatra ny 20 taona tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina.